Falita faradalana aminao ny tenako amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba ary manasanao mpanazana-trany anaraka ny vaovao atsika tontolo politika aramusy eo anivon'ny tafika ihany koa moa no isantarantsika ny fampalalam-baovao nisy ary ny filankevitry ny ministra izay no tanterahana ao anatin'ny filankevitry ministra farany amin'ny ity taona ity tao anatin'izay ramofo no nampiakarana ireo Général de brigade miisa 30 ho lasa Général de division isan'ny ao anatin'ny izay moa ny Heneraly Richard Ravalomanana ndeo aratsika vetrany anjinjin'izay. Général de brigade miisa 30 nampiakarana ao Général de division nandritra ny filankevitry ny ministra farany izay tanterahana amin'ity taona ity tetsy amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra androany raha ny fanazavana dia ny fitondrana ny grade sy teo aloha 2 taona farafahakeliny sy ny fitazomany andraikitra ambony amin'izay misy azy amin'izao taona izao no anisan'ny fepetra notakina ka afaka ananomezana azy ireo izay ho grade ny Général de division izao anisan'ny nahazo izany ary mananarakery nanomboka ny 2 décembre lasa teo ny Heneraly Richard Ravalomanana izay commande ny gendarmerie pirenena. Colonel miisa 20 ihany koa no nomena ny grade ny Général de brigade nandritra io filankevitry ny ministra androany io. Ho azy ireo indray dia izay tsy tokony ioatra ny 50 taona dia ny fitondrana ny grade na colonel nandritra ny 1 taona farafahakeliny no nisan'ny fepetra na voafidy azy. Fa nandritra ity filankevitry ny ministra ity ihany koa dia nitondra naoty ho an'ny front tetezamita sy ny gouvernemanta ireo tompona andraikitra voalohany eo amin'ny tafika. Tao anatin'izany no nangatahany izy ireo manoloana ireo fanakianana isan-karazany etsy roa na avy eto an-toerana na avy any ivelany sy ireo seho maro isan-karazany izay manaratsy endrika ny tafika malagasy ny anana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana fahatokisana amin'izy ireo indrindra fa ireo izay mamita iraka nangataka ny fanohanana sy ny fanampian'ny mponina rehetra ihany koa ny hitafika mandritra ireny iraka ampanaovina azy ireny.